tongotra halleloia miderahany jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony izany mahalaza ny asa lehibe ataon'i jehovah na mahatonina ny fiderana azy rehetra sambatra izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva amen. Andeha iarahantsika manao ny hira ao amin'ny firana laharana fa 570. Ivavaka isika ry Andriamanitra rainay masina tsara indrindra zay any an-danitro ankehitriny dia tonga izahay manome voninahitra midera sy mankalaza ny anaranao masina ankehitriny izay dia noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo dia mangataka ny famelan-keloka sy ny famindram-po avy aminao sasao madio izay ao afa-keloka diovy izay ao afa-pahotana Tompo manatreza izao fotoana izao ary engany mba hotahinao avokoa ny mpandraharaha rehetra ny fitaovana izay rehetra manatrika any amin'ny toerana misy azy tsiraray avy ihany ary indrindrandrindra ny fizotra ny fandaharam-potoana rehetra dia tononinay vavaka noho ny anaran'i Jesosy Tompo amen.
ampifaliana ry ava-malala no iarabanay ianareo zay tsy izy tsy akory fa ny distrika ny manjakaray izay mitarika ny fotoana eto mirarisoa anareo izay a fiadanana ny ho anao amen. Toy ny fandaram-potoanantsika dia anaraka avy hatrany ny tatitra maneran-tany isika. Eto amin'ny mandaniary Liban io tiraka no misy ankehitriny. Efa tany amin'ny 5,000 taona tany ho any nisian'izy ity raratantara. Zany hoe efa tamin'ny andron'ny Asirianina, ny Babilonianina, ny Grika sy ny Romanina nodimbiasan'ny Ottoman ary ankehitriny moa dia ny faritra Kurde. Raha ity manta ity manokana dia misy ifandraisany amin'ny tantara ara-baiboly. Saingy kely amin'ireo fanjakana izay nifandimby reo ady zavatra rehetra izay nitranga teto. Azo lazaina fa ity toerana ity no antitra nefa mandroso indrindra maneran-tany. Asehoko anareo vetivety. Ato amin'ity manda ity dia ho tsaroantsika vetivety ireo zava-nitranga ara-tantara ao amin'ny baiboly. Ny Asirianina, ny Babilonianina ary ny Persianina dia nipetraka bebe kokoa tany Iran, kanefa dia nanana ity tany ity koa izy ireo. Nodimbiasan'ny Grika izy ireo, avy eo ny Romanina ary tsy adinontsika ny Kurde. Ny Kurde eto amin'ity toerana ity dia taranaka avy amin'ireo Medianina tamin'ny fanjakana Medianina sy Persianina. Tsara mahafantatra fa ireo mpaminany rehetra ao amin'ny testameta taloha dia nilaza mikasika ity toerana ity rehefa niteny hoe ny henany herin'ny Israely. Tsy nanaraka intsony fampianaran'ny tompo izy ireo. Nambara mpaminany ihany koa ny mikasika ireo fifandonana amin'ny Babilôna sy Asiria. Avy eo moa tonga teo amin'ny tantaran'i Daniela tamin'ny Babilôna. Avy eo ny fanjakana Medianina sy Persianina. Teto daholo izany tantara rehetra izany no nitranga. Teto amin'ity faritra anankiray amin'izao tontolo izao ity, raha mikaroka ny hevitra ireo faminaniana ireo ianao, dia loha hevitra telo lehibe no hitanao avy amin'izany. Voalohany dia ny hoe mila manaraka ny torolalina avy amin'Andriamanitra ny vahoaka. Raha ny marina dia atao miteny tamin'ireo vahoaka ny mpaminany hoe mila mibebaka izy ireo, miverina amin'Andriamanitra sy manaraka azy. Ny faharoa dia tsy tokony hanompo Andriamanitra tsy izy ireo. Ary ny fahatelo dia ny hoe tokony ho marina sy mahitsy ary aneo atsara toetra amin'ireo hafa firenena izy ireo. Ny lafiny sosialy dia tena zava-dehibe amin'Andriamanitra sy ireo mpaminany tokoa. Tokony raisitsika po ihany koa izany fampitandremana izany. Mila manitry tena sy mibebaka isika. Mila manaisitra izay Andriamanitra izy rehetra mety mbola topoitsika isika ary mila mihevitra ny hafa malala-tanana ary marina. Mba anehoantsika amin'izao tontolo izao fa tena mpianatra ny tompo marina isika. Iaraka amiko ve ianao anatanteraka izany tetikasa izany? Andeha aneo izany mahampianatra ny tompo antsika izany isika? Dieny aneo. Ankehitriny isika dia anaraka an'ireo lesona manomboka any amin'ny zazabodo ka hatrany amin'ny zatovo izay fandimby ho arantsika eto. Mialohan'izany anefa dia andeha isika hanao ny hira mitenena. Emisao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izai pianachao kuambitenenare Jesu malalo izai ainuchalanao kairote nyadamina itwechabe
betsakawampunaya iratena vyamina itoetra betsakawampunaya. Tonga eo amin'ny famerenan'ny lesona zaza minondra atsika zao rakizy elaela tsy niona fa nytoy foana moa ny lesona eny ary andao ifampiaraham-pandray sika aloha de rehefa aveo ivavaka de amerina ny lesona natao tamin'ny herinandro eny ary minisa telo isa roa telo manaona falita faona ravo mahitanao manaona enao manaona tompoko endry tsara daholo ny sasaminono nda hoaritsika aloha ivavaka akipiny maso ahondrika ny loha Jesosy malalo misaotra anao zahay fa manana fotoana indray hamerenana lesona vaovao pio zahay Jesosy mba ho sasa endry mahay mankato amin'ny anaran'i Jesosy nangatanay vavaka amen. Eny ary efa tafapetraka tsara ny zazakely sasaminondra rehetrarehetra ry famonjena ry oarana ry elsia efa mahazo toerana ny ankizy kely sasaminono rehetrarehetra lesona fafiry motsika zao lesona fahatelo efa lesona farany amin'ny telo volana indraingy itsika zao ahoana moa lohatenin'ny lesona rakizy miara-mamerina ry isa roa telo mihira ho an'ny mpiandry ondry ny anjely averina hoe mihira ho an'ny mpiandry ondry ny anjely tsy anjery Jehova nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao averina Jehova nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao lesika amin'ity volanyity rakizy te momba naterahany Jesosy momba nina hoe ny naterahany Jesosy ariva ny andro io le mpiandrondry kely fanatory eo ambony bozaka maitso tsara tarebe matory izy fa reraka anke izy fa nandritra ny tontolo andro ange izy nanenjika an'le ondry kely mandendeha mina mibozaka eny rehetrarehetra eny de fisaka be izy de matory izy ny ondry koa ange fisaka de matory koa ange ny ondry kely rakizy satria samy reraka daholo na ny ondry na ny mpiandry ondry ireo le mpiandrondry efa lehibe fa miresaka de miresaka momba an Jesosy izy miresaka momba n'Andriamanitra izy miresaka momba n'Andriamanitra hoe misy Andriamanitra tena fitiavana nge tiantsika rehefa kelikely rakizy de nisy anjely namirapiratra be tonga iresaka tamin'zareo taitra be le mpiandrondry misy anjely mamirapiratra tsara tare de hoy le anjely hoe mankina iteny vaovao mafaly be anareo vaovao tsara be no teneniko anareo fa androany ao an-tanànany Betlehema de izy zazakely teraka de ny anaran'io zazakely io atao hoe Jesosy iza hoe ny anaran'le zazakely ho teraka Jesosy ho teraka amin'ny arivariva de hoy le anjely mandehana makany Betlehema de andehana tediavo any io zazakely nantsona hoe Jesosy io de lasa rakizy ny mpiandry ondry zao andeha hitady
any Jesosy any Betlehema de toy izy antsika amin'ny heriny a rehefa zany tantara zany hoe tonga tany ve izy fa ndaholo ho averintsika ny lohateny a de averintsika indray a ny tsy anjery ahoana moa le lohateny miara-mamerina isa roatelo mihira ho an'ny mpiandry ondry ny anjely averina mihira ho an'ny mpiandry ondry ny anjely tsy anjery Jehovah nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao toy izy antsika amin'ny heriny indray ny lesona fandaontsika hifanao veloma dia amin'ny heriny fa mbola miaino tsara aloha rehefa avy eo fa mbola mandeha ny lesony zoky a andaontsika aloha hifanao veloma isa roa telo veloma veloma amin'ny herindray veloma veloma amin'ny herindray veloma tompoko amin'ny herindray zany a Manahoana daholo indray sika sazaboty tratry ny sabata daholo eo andao hiaraka isotra an'Andriamanitra indray sika de hiaraka hivavaka fa akambany aloha ny tanana de ahondreo ny loha akipio ny maso Andriamanitra misaotra anao zahay fa tianay loatra ianao manome fitahiana be dehibe ho anay mangataka aminao zay amin'ity sabata ity mba tsy ho diso anjara amin'ny fitahiana rehetra izay nomenao dia ho zaza endrim-pakatoa miaino tsara saotra Jesosy eo amin'ny anaranao no angatana hivavaka amen. Ny lohateny tantarantsika indray dia hoe mitondra ny hafatra Andriamanitra mpitondra ny hafatra Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 1:20 andininy fa efatra Hebreo 1:4 misy ny tsy anjerintsika mivaky toy izao hoe fa fanahy manompo izy rehetra ny rahana hanao fanompoana fanahy manompo izy rehetra ny rahana hanao fanompoana andao hiaraka merina de atao miadana tsara fa tsy atao aingakaingana be isa roa telo fanahy manompo izy rehetra ny rahana hanao fanompoana bravo ndray manderaka izy de nisy vaovao mafaly nafinaritra be mihitsy ny taloha ela be tany fa naniraka anjely Andriamanitra nisy anjely anankiray ny ran'Andriamanitra ho any amin'ny ramatoa anankiray atao hoe Maria no anarany ilaza vaovao mafaly izy nisy afatra nampitondrain'Andriamanitra azy mipetraka ao an-tanànan'i Nazareta angety Maria ty lasa ilay anjely nandeha nakany amin'ny Maria de niresaka taminy Maria tianao ange Andriamanitra de aza matahotra fa misy vaovao mafinaritra be hoentiko anao fa ianao hiteraka zazalahy de narany atao hoe Josefa fa zanak'Andriamanitra Jesosy manko azafady Jesosy no atao anarany zanak'Andriamanitra nge io hay tamin'iny aliny koraka izy rehefa natory Josefa de na andefa anjely koa Andriamanitra hiresaka amin'ny Josefa hoe apakaro ho vadinao Maria de hiteraka zazalahy izy de ny anarany atao hoe Jesosy fa izy nge no amonjo ny olona ho afaka amin'ny fahotany taitra rakizy Josefa rehefa avy eo ny resaka tamiko ny anjely ny resaka tamiko ny anjely hoy Josefa rehefa tateoriana de niteraka tokoa i Maria sy Josefa rakizy ary de nataony hoe Jesosy no anarany tena vaovao mafaly tokoa netin'ilay anjely ho azy ireo tamin'ny andro tamin'ny alina naterahany Jesosy indray rakizy de nisy anjely ny rahan'Andriamanitra koa niseho tamin'ny mpiandry ondry nisy mpiandry ondry tany an-tsahatany de rehefa niambina ny ondriny izy ireo alina ny andro tamin'izay de mbola miresaresaka ry zareo de nisy hazavana be teo amboniny
lay anjely tonga teo na mirapiratra taitra bery zareo de ny andrandra nyjery ny lanitra daholo. Nisy anjely nilaza vaovao mafaly taminy koa. Aza matahotra fa ilaza vaovao mafaly ianareo Jesosy mpamonjy no teraka ho anareo ao an-tanànan'ny Betlehema. Faly be mihitsy ny mpiandrony rakizy. Ny lanitra tamin'izay feno hazavana be na mirapiratra be mihitsy. Rehefa avy nilaza ny vaovao mafaly dia nisy anjely maro be nanapen'ilay anjely nilaza n'ilay vaovao teo. Ny hira zareo tsara be mihitsy ny hirany. Voninahitra ny avindrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambonin'ny tany ho an'ny olona kasitrahana. Zany ny toy ny hirany zareo. Tsara nge zany raha hiry. Faly be mihitsy ny mpiandrondry na hen'ny vaovao mafaly izay nentin' reto anjely reto. Andriamanitra nge dia vonona mandrakariva hanao asa tsara ho antsika. Maniraka ny anjeliny izy hiambina antsika rakizy. Dia rehefa irandra ny anjely reny dia tonga dia mandeha. Satria pakatoa ny anjely tonga dia mandeha rehefa irahan'Andriamanitra. Hatramin'izao dia mbola mikarakara antsika foana Andriamanitra dia milaza vaovao mafaly amintsika foana. Dia aza adiny koa fa ho avy indray nge io Jesosy ilay teraka io fa tsy zazakely trony fa efa mpanjaka izy amin'izay fotoana izay. Efa kely sisa dia ho avy izy dia ho raisiny avokoa sika rehetra hiaraka mipetraka amin'ny any an-danitra any. Nareo koa ve mba teo any? Saotra n'Andriamanitra tsika fa nomeny Jesosy mbola ho avy indray andray antsika ho any aminy. Andao indray hiaraka hivavaka akambana indray ny tanana dia ahondrika ny loha kipo maso. Andriamanitra misaotra anao izay efa nomenao tantara mahafinaritra be nandritra ny herinandro. Ay mbola ho avy indray Jesosy dia andray anay izy mba ho any aminy ary hiaraka hipetraka aminy. Engany mba ho vonona avokoa ny ankizy rehetra miaraka amin'ny dada sy neny hitsenanao rehefa ho avy tsy ho ela ianao Jesosy. Amin'ny anaranao no angatana hivavaka. Amen. Dia ny farana indray ny fotoanantsika androany rakizy dia endry tsara fa mbola misy lesony ankizy dia amin'ny manaraka indray fa veloma daholo. Amin'ny fofeny fifaliana tokoa rakizy no ara-pakanao indray tratra ity sabata mahafinaritra ity. Jesosy momba antsika manokana raha makivaky izao sabata izao isika. Andeha indray ary isika hiaraka amin'ny herinetiny loha hevitra 10 izay manao hoe aza matahotra. Ahoana tsara hoe aza matahotra. Ny andalan-teny fitadidy dia hitantsika ao amin'inona re iza matadidy. Ao amin'ny Lioka 2:10 manao hoe aza matahotra indro ilaza teny soa mahafaly aminareo aho dia fifaliana ho an'ny olona rehetra. Andenga averintsika aza matahotra indro ilaza teny mahafaly aminareo aho dia fifaliana ho an'ny olona rehetra. Lioka 2:10. Iza aminareo reny efa natahotra Zaho aloha efa natahotra Mahafinaritra ve ny matahotra? Tsy mahafinaritra ny matahotra. Saingy izao rakizy, ity teny hoe aza matahotra ity dia teny izay ny anjely no nilaza azy rehefa miresaka amin'ny vatana amin'ny olona Andriamanitra. Ary ny lesonantsika dia ny tantara ireo atao hoe tantara izany tao amin'ny Baiboly anisan'ny nilazan'ny anjely ity teny fampahirezana mahafinaritra be ity. Dia anisan'izany ohatra raha niresaka tamin'i Zakaria tao amin'ny tempoly Andriamanitra, raha izy izay namena teny fikasana fa hiteraka ny Jaona mpanao batisa. Dia faharoa an'izay koa niresaka tamin'ny Maria ny anjely dia niteny hoe aza matahotra. Dia ny anjely tamin'izay nampitafatra taminy fa izy ange no hiteraka ilay zanak'Andriamanitra dia Jesosy. Ary angaza ihany fa ndray alina dia niresaka tamin'ny anjely koa tamin'ny mpiandry io azafady ny anjely. Dia niteny ny anjely tamin'izay hoe aza matahotra fa ilaza teny mahafaly aminareo dia ina ilay teny mahafaly? Jesosy teraka tany Betlehema.
Zany hoe isaky ny apita hafatra zany Andriamanitra amintsika rakisa dia mahafinaritra an'Andriamanitra ny mampahery antsika mba hananantsika toe-po sy toe-tsaina vonona iaina an'Andriamanitra ka mba hahafahantsika miaina ao anatin'izany anie dia tsy tokony hatahotra azy mihitsy isika satria isika io dia sakaizan'Andriamanitra. Tsapanao ve fa sakaizan'Andriamanitra ianao? Za aloha dia matsapa ka dia zao ny lohahevitra zany dia mampianatra antsika fa aza matahotra fa sakaisantsika Andriamanitra ka na amin'ny fotoana manahoana na amin'ny fotoana manahoana rak'izy dia vonona izy hiaraka amintsika hampahery antsika dia tazony io teny mahafinaritra izay nomeny io hoe aza matahotra ka raha ho avy ary Jesosy dia aokontsika tsy hatahotra ny amin'izany fiafian'i Jesosy izany fa ho faly mandrakariva tahaka ireo olona rehetra izay efa nameny an'izany ao amin'ny Baiboly. Dia omba antsika ankizy rehetra Andriamanitra, omba amin'ny fomba tsy takatra ny saina ho zaza tsika hatahotra daholo isika amin'ny fanompona. Dia izay indray ny androany mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. Veloma daholo, bon sabbat. Miarahaba ny tanora indray ary dia ny tanora zandriny anjarantsika indray izao lesona fahafolo ihany koa isika. Andeha toy ny mazatra dia averintsika miaraka ny lohateny sy ny tsy anjery ny anarana nandritra ny herinandro iny. Mahafoy ny zavatra rehetra, mahafoy zavatra rehetra. Andeha ataontsika indray ara ny tsy anjery. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy ny torotoronina noho ny elontsika. Ny fampijaliana anazy aontsika fihavanana no namelezana azy ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika. Isaia 3:15. Eny ary inona indray ary ny zavatra hitantsika. Mijery zavatra vaovao mihitsy isika tamin'ity herinandro ity. Najanontsika hatreo indray ny makasika ny zanak'Israely. Fa hitantsika fa rehefa faraparany ohatran'izao ny taona dia mitodika amin'ny zavatra anankiray izao tontolo izao. Misy fety izay hidiran'izao tontolo izao amin'ny lala indrindra, fifaliana sy ohatran'izany. Mitodika amin'izany ny sain'izao tontolo izao. Ary ny sainao, ary ny saintsika tsirairay avy, aiza ny tokony hitodika ary inona ny tokony fatoantsika? Tady ny akanjo ve? Hitady ny hoe inona no hoanina amin'izany? Na hoe inona ny fanomezana amin'izany? Sa hijery an'ilay atao hoe mahafoy ny zavatra rehetra? Ary izay ny anarantsika nandritra ny herinandro. Rehefa tonga ny fotoana izay anatanteran'Andriamanitra ny teny fikasany dia tonga teo amin'ny Maria sy Josefa ny safidin'Andriamanitra. Efa nambady an'i Maria Josefa tamin'izay fotoana izay. No nilaza i Maria hoe mety hoe jaza. Josefa moa dia olona marina izy. Tsy tena ala-baraka amin'ny Maria izy dia nikasa hametraka mangingina ny fifandraisana. Nefa Andriamanitra nilaza taminy tamin'izay fa tsy tokony atahotra ny ampiakatra ny Maria izy satria ny fanahy masina no nampitoetra ny zaza tao aminy. Zava-dehibe izany satria manambara fa tanterahan'Andriamanitra ny teny fikasany izay voalaza efa ela be tany amin'ny Isaia taloha be tany no efa nambaran'Andriamanitra fa ho avy izany fotoana izany dia indro tanteraka le izy. Tsy nisalasala i Josefa satria Josefa dia lehilahy tia mandinika ny soratra masina. Efa nianarany mandrakariva fa hoe ho avy izany fotoana izany. Izy tokoa ho avy ny Mesia ary ny Virginia dia hitoe jaza ary hiteraka zazalahy. Teo izy natsapa ny andraikitra ngezabe izay nomena azy satria izy zany sy Maria no fidian'Andriamanitra hiandraikitra an'ilay zanak'Andriamanitra. Nafoy ny Josefa ny mety hoe fikasany ny toerana misy azy satria tsy maintsy voaesoeso izao noho izay hoe napiakatra ny Maria izay efa nitoejaza izay. Tsy nampaninina azy izany. Nafoy ny zavatra rehetra izy sy Maria. Ary ny tena zava-dehibe
lay ray izay ty atsika Andriamanitra dia nahafohy ny zavatra rehetra nanaiky nametraka ny toerany teo amin'ny toerana sarotra indrindra toerana nampidi-doza ny toerana nametrahan'Andriamanitra ny tenany dia nanolorany fiainany sy ny fananany manontolo Jesosy ilay ty atsika dia nanolotra ny ainy mihitsy mba hamonjena atsika izany no tokony tafapetraka tsara ao an-tsaintsika hoe rehefa mitodika any amin'ny zavatra hafa izao tontolo izao isika ihany koa tokony todika hoe tena ty atsika Andriamanitra ary nahafohy ny zavatra rehetra hoay sy ho anao izy dia tsy tokony hovariana amin'ny zavatra hafa isika ny loha hevitra ny anarantsika nandritry ny herinandro dia nampianatra antsika fa nahafohy ny zavatra rehetra Andriamanitra sy Jesosy ary mba hatsapahantsika fa tokony ho tia azy amin'ny fontsika manontolo isika ary isaotra n'Andriamanitra mandrakariva noho izay fitiavana izay naneo ny fahasoavan'Andriamanitra tamina moizany zavatra rehetra Jesosy mba hamonjena izao tontolo izao izay ilay afatra dia mino fa iova ny fomba fijerintsika rehefa matsapa an'izany isika dia mitarisoa antsika indray ary mandram-piona fa miaraba ny tanora mantoanto rehetra indray natratresa sabata izao lesona fa 10 no ny rahantsika nianatra nandritry ny herinandro iny ary averintsika mitian'io ity izay nitondra ny lohateny hoe ny maizy ny olona iray fizarana faefatra mifantoka ny jejery dia hitantsika tao amin'ny Romanina 9 ny 7:20 dia andeha rahantsika miaraka mamerina ihany koa izany fa fahafatesana ny tampony ota ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika ny lesona dia nampianatra antsika ny amin'ny soratra masina fa ny soratra masina dia teny iray milaza boky iray milaza ny amin'ny Jesosy manontolo ny amin'ny fitiavany izay nahatonga azy nahafohy ny lanitra ka nanolotra ny ainy hiaraka amintsika ho famonjenantsika eto amin'izao tontolo izao dia izany fitiavana lehibe an'Andriamanitra izany dia afaka manova fiainan'olona ihany koa araka ny hitantsika tao anatin'ny lesona hitantsika tamin'izany ny tantaran'ilay ramatoa anankiray ramatoa lehibe anankiray tany amin'ny faritra India teo amin'ny fivoriana izay natao dia nitantara izy fa nangataka izy mba ho alefa any amin'ny faritra izay misy andian-jiolahy misy mpimamo misy ireo miankin-doha amin'ny zava-mahadomelona ary rehefa tany amin'izany faritra izany izy dia niresaka tamin'ny lehiben'ny jiolahy dia nilaza tamin'ilay lehiben'ny jiolahy momba ny Jesosy izy dia tezitra moa ilay lehiben'ny jiolahy hoe andany ianao ramatoa lehibe mandeha miaraka amin'ny Jesosy anao fa tsy mila anao izahay dia rehefa nimenimenina teo ilay lehiben'ny jiolahy navelany menimenina teo dia ny farany dia niteny ilay ramatoa lehibe hoe ianao ve hozy izy tsy mba tian'i Jesosy toy izay itiavan'i Jesosy dia nanomboka ny tantarany fiainany teo ilay ramatoa nanovan'Andriamanitra ny fiainany dia nitomany ilay lehiben'ny jiolahy ary niteny tamin'ilay ramatoa be ny amin'ny hitondrana azy any amin'ireo namany rehetra mba hahafahan'ireo namany koa miova fo izany no asan'ny fitiavan'Andriamanitra afaka manova io fitiavan'Andriamanitra io ary fitiavana izany mikirina ao anatin'ilay soratra masina manontolo dikan'izay dia izao raha te hiova isika raha tiatsika ny anana fitiavana ihany koa dia ilaintsika ny mianatra ilaintsika ny mandinika ny soratra masina mba hananantsika izany fitiavana avy amin'Andriamanitra izany io fitiavana io fifantohana io dia mahagaga ary mitondra zavatra lehibe eo amin'ny fiainantsika mameno ny tenantsika manontolo izany ary manova-tsika ho tonga olon'Andriamanitra ho tonga hanaraka ny toetran'Andriamanitra ny tena miavaka indrindra amin'ny Jesosy koa dia izao rehefa fony izy teto tany dia tsy hoe ny zavatra tokony nataony ihany no nataony fa nisy zavatra notandremany fatratra koa dia izay tsy tokony ho ataony marobe ny fakapanahy taona azy teto amin'ity fiainana ity marobe ny hevi-diso nandalo teo anatrehany kanefany
de zao nijanona tamin'ny lalana tokony nisy azy hatrany izy fa tsy voataona nyreny zavatra rehetra izay mandalo ireny. Zany hoe isika ihany koa de tokony hanana tanjona mazava tsara eo amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra, hanana fijery mazava tsara isika, fijery izay ametraka an'Andriamanitra ho loha larana mandrakariva eo amin'ny fiainantsika, ametraka ny hafa ihany koa mialohan'ny tenantsika ary ahafantatra izay tokony ho loha laharana sy tsara indrindra eo amin'ny fiainana. Amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany no ahavitantsika izany satria tsy vitantsika izany amin'ny herin'ny tenantsika fa ilayntsika ny miantso an'Andriamanitra, ilayntsika ny mangataka ny fanamasina mba hanampy antsika ary toan' Jesosy de izao ny sitrapon'Andriamanitra no ataontsika. Rehefa teo amin'ny fotoana izay namafy indrindra ny adin'i Jesosy izy Jesosy de niteny izy ao ka ny sitraponao no atao fa tsy ny noho ny fitiavany anao no nahatonga azy iteneny izany. De izao aoka isika azoto andinika ny tenin'Andriamanitra satria izay no ahafahantsika miaina izany fitiavan'Andriamanitra izany. Aoka isika hifantoka ao amin'ny Kristy ka ny fiainantsika de ho Kristy no loha laharana manontolo amin'ny zavatra rehetra izay atao. De mirary soa indrindra ny tanora mantoanto de maniry indrindra ny azo tonao hianatra ny lesona indray de amin'ny manaraka indray veloma tompoko. De faly miaraka amintsika zatovo indray amin'ity sabata ity no sady miarabantsika rehetra ihany koa no sady manasantsika anaraka ny fiarahantsika mianatra ny ten'Andriamanitra. Vavolombelona voalohany raha natsikatra ianao de mifampitoy ny loha hevitra na ny lesona zay ny anarantsika. Jesosy no samborina, Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, Jesosy maty ary amin'ty anio tia de Jesosy nitsangana tam maty. Ary vavolombelona voalohany zay ny lohateny zay iresahana mahakasika ny Marie Magdalene, ilay vavolombelona voalohany nahita an'izany fitsanganan' Jesosy tam maty zany. Toy izao mivolazo amin'ny Jaona toko 20:17. Jaona toko 20:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy, aza manendry aho fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho fa mandehana mankany amin'ny rahalahiko, ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho ary ho any amin'Andriamanitro sy Andriamanitrareo. Zay ny afatra nampitainy Jesosy rehefa nandresy ny fahafatesana izy. Resiny Jesosy ny fasana, resiny ny fahafatesana. Zay moa ilay resahantsika hoe ny fahafatesana sy ny fasana aza resiny. Bitika ny olanao mihoatra n'izany fahafatesana sy ny fasana izany. Afaka mandresy an'io ianao rehefa manana n'ilay erim-panahy, erim-pitiavana ao amin'i Jesosy. De vavolombelona voalohany zay ilay loha hevitra. I Maria no resahana eto. Izy ny vavolombelona voalohany nahita an Jesosy nandresy ny fahafatesana. I Maria Magdalene ilay avany Magdala, tanàna kely. Rehefa nandalo tao amin'io tanàna kely io Jesosy de nafahan Jesosy tao anatin'izany tanàna kely zany Marie Magdalene de afaka izy. Ary rehefa maty Jesosy de ity vehivavy ity no nandeha niazakazaka nakany amin'ny fasana. Ohatry mampieritreritra ihany hoe faiza daholo ry Petera, aiza ry Jaona, aiza ny apôstôly. Fa izy ny tonga voalohany teny amin'ny fasana. De hoy Jesosy hoe aza manendry aho fa mbola tsy niakatra tany amin'ny ray aho. De nafaran' Jesosy izy. Lazao ny rahalahiko, ilazao ny rahalahiko, ilazao ry zareo fa miakatra ho any amin'ny raiko sy ho any amin'ny rainareo aho, ho any amin'ny Andriamanitro sy ny Andriamanitrareo. Ry mpiaino malala, ry mpijery ajaina, tsy fantatro hoe oviana no niaonanao tamin'i Jesosy. Fa i Marie Magdalene zay avy any Magdala, rehefa niaona tamin'i Jesosy indray mandeha, de tsy niala tamin'i Jesosy mihitsy na de efa maty aza Jesosy. Ary izy no vavolombelona nahita ny fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty. Ary izy no nitondra ny afatra mahakasika ny fitsanganan' Jesosy. Afatra zay feno fitiavana, feno fikarakarana. Tiany Jesosy ho resahana amin'ity afatra ity raha fitinana de zao hoe tia andreo mpianatra ireo tia andreo rahalahiko ireo tsy miova amin'ny fitiavako, maty kanefa velona indray.
ary eto dia tiana ihany koa ny mampita izany ao amintsika rehetra fa i jesosy dia tia nafatra antsika araka ny teniny nampitondrainy amin'ny maria magdalena tiantsika izy tsy miova izy mpandresy izy ary afaka ny ampandresy antsika ihany koa ka ny irariko dia zao hoe mba ho tahaka ny maria magdalena isika rehefa nahatsapa fanafahan jesosy dia milaza sy manambara ny vaovao mafaly fa tsara io jesosy io be fitiavana izy io ary mpandresy izy io rehefa niaona tamin'ny indray mandeha ianao dia aoka hiaraka sy iaona aminy mandrakizay indrindra eny amin'ilay fanantenana lehibe eny amin'ny rahaolanitra kanefa melohan'izany dia ambarao amin'ny hafa fa tsara jesosy ary tia ny olona rehetra jesosy dia mba ho vavolombelona ihany koa aninao ny amin'izany hafatra izany toy izay ny lohahevitsika raha ny fitiana indray ary anomezana fotoanantsika ao manaraka mandrapiresaka sia isaorantsika ireo namana izay nitondra ny tatitra maneran-tany a sy ireo ny fandimby nitondra ny lesona ho an'ireo zandry zanakitsika makasitraka indrindra fa ankehitriny kosa isika dia hiditra indray amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny sy ny lehibe mialoha zany anefa dia andeha isika anaraka hira anankiray
tratry ny sabata daholo isika rehetra tonga soa indray ao anatin'ny fiarahana mamerina ny lesona ho an'ny tanora zokiny loa hevitra fahafolo ihany koa isika tahaka izay rehetra efa teo aloha ary ho antsika tanora zokiny dia nanao hoe i kristy sy ny ozon'ny fanekena ny loha hevitra ny rahantsika nianatra tanatin'iny herinandro iny rehefa niara-nianatra isika dia nahita fa ny deotornomia toko fa 7 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny 4 sy ny andininy fa 7 ka hatramin'ny faraiky amin'ny 5 no andalatsoratra masina izay fototra ny orenan'izany loha hevitra izany ary andao isika tsirairay avy aloha mba hamerina hoe an'ilay andininy anankiray izay nalaintsika tao anatiny izay andalatsoratra masina izay mba ho atao tsy anjery satria izao ny fotoana hanaovana an'izany andao hoe zay eny ary i kristy sy ny ozony fanekena rehefa nianatra isika dia to nahagaga fa ny anarantsika tao hoe maro ny antony mahatonga ny ozona anambara ny fahasoavan'andriamanitra sy ny fitiavany ozona ny resaka kanefa dia ny fahasoavan'andriamanitra sy ny fitiavany no ny anarantsika tao ary ny anarantsika ny verimberina tanatin'ny lesona foana fa ny hitan'ny olona mantsy ny fanirian'andriamanitra fa tsy sanatria ny hitondra ozona ho antsika olombelona ary ny tena fanirian'andriamanitra dia ny ahasambatra antsika ny ahafeny fifaliana ny ahafeny fitahiana ny fiainantsika tsirairay avy ary ny resahantsika tanatin'ny lesona fa hoe nareo ozona aza dia mitondra famonjena ka andeha tsy zasanao zany no alaim-panahy tsy hanolo tena ho an'andriamanitra intsony na hanao ny fanolorantenantsika ho tahaky ny tantara efa lasa fa mba hitohy isan'andro san'andro izany satria ny fitahiana mantsy rehefa ekentsika avy amin'andriamanitra dia hahatonga ny hafa ihany koa rehefa mahatsapa ny fitahian'andriamanitra sy ny fahasoavany eo amin'ny fiainantsika mba hanantona azy ary hafantatra ny fitiavany ihany koa dia hitombo ireo rehetra izay ankasitraka ka hiaina araka amin'ny sitrapon'andriamanitra dia ny anaratsika tanatin'ny lesona fa isika mpanaradian'andriamanitra rehefa mifidy ny amilony fotsika ka hoe anaraka andriamanikafo dia eo isika no lasa amin'ny laharam-pokomy ary ny avinavon'ny fotsika dia tsy hahafahan'andriamanitra mandrotsaka ny fitahiana izay tokony ho ataony amintsika dia mazava ho azy fa tonga ozona no vokatra izany ary izao no andeha tsy ho adonitsika mihitsy hoe andriamanitra ny araka izany resantsika izany dia ny tahantsika no iriny fa neny satana dia ny andringanana antsika ny tanjony ka amin'ny zavatra rehetra dia isika sy ny fanolorantenantsika amin'andriamanitra dia hitandremantsika mba tsy hitoerantsika ho voaringan'ny satana ka tsy higoka na hisitraka ny fitahiana izay avy amin'andriamanitra ka na hoe sanatria lasa hiaran'ny ozona ny fanirian'andriamanitra fatratra mantsy dia isika izay olona matoky amin'ny rehetra dia andray ny fitahiana avy aminy ka tsy fankatoavana zany no mitondra ny ozona eo amin'ny fiainan'ny mpanaradia na ny olona na isika moa zany izay mpanompon'andriamanitra ka andesanytsika tsy eritreritra hoe andriamanitra manafay araka le nyresantsika tanatin'ny lesona ny amin'ilay hoe filazantsara ny fanambinana tsy andriamanitra ny hoe manafay na hoe manozona ny olona izay ratsy fanahy fa tsy fankatoavana ny mifidy ny anota io no mifidy ny famaizana ho an'ny tenany ary io no mahatonga ny olona ho lasa misy ozona satria ny tsy fankatoavany no mitondra famaizana ho an'ny tenany satria tahaka izany ihany koa ny fitahiana hoy isika dia natao hitondra fahasalamana sy fiadanana ka natandremantsika ny lalàn'andriamanitra dia soa no vokatra izany ho fitahiana eo amin'ny fiainantsika ihany koa ka rehefa tadiditsika tsara ny amin'ity kristy sy ny ozony fanekena ity dia andeha tsy ho adino itsika ny ivony filazantsara ao anatin'ny ozony fanekena dia tsy inona fa i kristy izay tonga voaozona mba ho famonjena ho aso anao ka ny antso antsika andriamanitra aty amin'ny fiafarano izao famaranana ny lesona fahafolo izay rahantsika mamerina izao miantso antsika andriamanitra ny mba hitsangana ka hiala eto amin'ity tany ity fa tsy eto ny misy ny fitsarana fa fandringanana neto miantso antsika andriamanitra hoe atongo lany ny sofinao ka mankanesa ty amiko dia mienoa miverena amiko dia ho velombelona ny fanahinao ary anao fanakena mandrakizay aminao ny famondrapoko dia famondrapona mahatoky tahaka izay nampanantenainan'i Davida no ampanantenaiko anao koa ka iriko fa zasenao
mba haniry an'izany ary noko fa zasenao tsy maniry ny hoe ho diso anjara amin'izany ka andeha hiverina amin'andriamanitra andeha andray an'i Kristy ilay efa tonga voaozina mba ho famonjenantsika ary andeha hiaino an'andriamanitra dia hiaina ny fampanantenana mahatoky izay efa tahaka izay nataony tamin'i Davida. Andriamanitra ny toetra ao anatintsika tsirairay avy ary mirary sabata feno fitahiana anovozan-kery manokana amin'andriamanitra ho antsika rehetra dia mirary fiarah-mianatra ho amin'ny fiantomboana ao amin'ny Kristy ho amin'ny herinandro manaraka indray. Samy ary sika tahian'andriamanitra. manolotra araba sady miranoindrindra ny fiadanan'ny tompo ho anao sy ny ankonanao izay mandray ny fandarantsika androany ny herinandro fafolo amin'ilay loa FDB izay anarantsika reo fahamarinana ankehitriny eo amin'ny deutéronomie no iarahantsika mijery androany ka ny lohateny hoe tsarovy ka azadonoina no iarahantsika mibanjina tsarovy ka azadonoina fanantitraterana le izao minao fa nanatsoahanao lesona ny fiaramianatra nataontsika teto ny etrandrinandro ary hofitintsika ao anatin'ny fotoana foy izany anio melo zany nefa dia fifaliana ao anay ny manasanao iampitiavana iaraka ivavaka raha inay tsara sady be fitiavana ny an-danitro ho anao ny dera ny saotra ny laza ny voninahitra ambony indrindra fa tianay raha tononona ho anay kosa ny fiadananao ny famondram-ponao ka izany indrindra no iantehiranay sy anantenanay famonjena satria andriamanitra be fitiavana ianao avelao ny alokay sokafy ny vavadin-tsaina rehetra mba hafantatra izay tianao ambara dia mitenena fa vonina ianatra izahay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Inoko fa efa tsy zovina aminao tsony ny andininy ny fankafantarantsika teto anatran'ny herinandro ao amin'ny Deutéronomie toko fahasivy ka ny andininy fahafito. Deutéronomie toko fahasivy ny andininy fahafito. Tsarovoka azadonoina ny nampatezeranao an'i Jehovahandriamanitra ao tany anefotra. Eny hatramin'ny andro nialanao tany amin'ny tany Egipta ka hatramin'ny nahatongavanao teto amin'ity tany ity dia mbola niodina tamin'i Jehova ihany ianareo. Deutéronomie toko fahasivy ka ny andininy fahafito. Teny miantefa tamin'ny zanak'Israely izany voasoratra amin'ny Deutéronomie toko fahasivy andininy fahafito izany mampatsiaro azy ireo ny toerana misy azy sy ny fietsiny manoloana ny faharom-pon'Andriamanitra sy ny fitantanany. Isan'ny olana lehibe izay iainan'ny olombelona ny fanadonoana. Impiry isika no sendra fatiantoka lehibe vokatra izany kanefa asain'Andriamanitra mahatsiaro mitadidy tsy manadino ireo fomba maro samihafa izay nampiasainy namonjenantsika isika mba ahatsiarovantsika mandrakariva fa Andriamanitra lehibe, Andriamanitra tsy manadino, Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra mamindra fo ny Andriamanitsika. Raha nijery ny fiaramianatra rehetra ny herinandro sika dia zavatra efatra na teboka efatra ny tena nasain'Andriamanitra no tsarovana tao anatin'izany dia ny famoronana. Milaza fa avy amin'ny alalan'ny tsy misy no namoronan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Maneho zany fa manana fahefana mpamorona Andriamanitra ary no izy namorona antsika dia izy no tompontsika, izy no tokony handray ny fiankohofana avy amintsika. Asain'Andriamanitra tsarovantsika ihany koa ny safodrano izay nanehoan'Andriamanitra ihany koa fa nahatsiaro indray ny olona izy ary nametraka ny havana ho mariky ny fanekena ny fanaovany tamin'ny olona fa tsy andringana amin'ny alalan'ny safodrano intsony izy. Fitiavan'Andriamanitra ihany koa izany. Asain'Andriamanitra nitsarovantsika ihany koa ny fanafahana ny vahoakan'Andriamanitra tany Egipta tamin'ny fandevozana. Tsy avy tamin'ny alalan'ny tafika, tsy avy amin'ny alalan'ny fifandanjan-kery, tsy avy amin'ny alalan'ny fidirana an-tsehitry ny hery iraisam-pirenena, tsy avy amin'ny alalan'ny izatsy na izaroa, fa voalaza ny ten'Andriamanitra fa tanana mahery sy sandrina intsitra no nitondrany Jehova ny zanak'Israely nivoaka avy tamin'ny trano fandevozana ho any amin'ny tany nampanantenaina.
ary asian'andriamanitra tsarovantsika ihany koa mba hiaro atsika tsy ho latsaka amin'ny friariana sy ny avinavina dia ny fahatsiarovana fa jentilisa isika fahiny. Ry mpiara-mianatra namana, amina toerana fidirana ho an'ny asoitsa dia misy takelaka lehibe anankiray izay misy ny oam-pitenenana ataon'ny filozofa George Santayana. Zao ny voalaza amin'io fafana lehibe io izay manadino ny tantara dia tsy maintsy hiaina izany indray. Izay manadino ny tantara dia tsy maintsy hiaina n'izany indray. Resaka fahatsiarovana no tiana tongavana amin'izany tenina filozofa izany. Ary tsy mifanalavitra amin'izay averimberiny baiboly ho an-tsaintsika izany dia ny hoe tsarovy tsarovy. Nahoana moa no asain'Andriamanitra mahatsiaro ireo toe-javatra rehetra nandalovantsika isika, indrindrandrindra ireo toe-javatra sarotra izay toa tsy nahita mitsinjo ny lalaka-ivoahana kanefa na ny hon'Andriamanitra ny fahendreny sy ny fahalebiazany ny dirany an-tsehatra ka nahatonga antsika hoeto afaka miaraka mamerina nyzao fiara-mianatra ny ten'Andriamanitra izao ankehitriny. Ary mpiara-mianatra namana, asain'Andriamanitra tsarovana ireny. Indraindray ihany koa mety manadino ny fahatsaran'Andriamanitra nandritra ny fotoan-tsarotra ny olona rehefa misy fiadanana sy fahampiana ara-materialy eo amin'ny fiainany. Adinony lay Andriamanitra izay nanome azy an'izany rehetra izany ny fitahiana amin'izany rehetra izany. Ny bokin'ny Deutéronome dia isan'ny mampatsiahy antsika sy mamerina ao an-tsaintsika fandrao sika rehefa voky dia hanao hoe ny sandriko ny herin'ny tanako no nahazoko arena ka mahatonga amin'izao toerana izao. Ry mpiara-mianatra namana, tian'Andriamanitra ahatsiaro mandrakariva ny fitantanany isika. Ny tsiralay avy amintsika no ilazan'Andriamanitra mba hitandrina fandrao manadino. Tsy dia le manadino amin'ny heviny hoe very tadidy akory ny tianao resahana eto, na dia mety iseo ihany aza zany indraindray, fa ilay fanaovantsika tsirambina ny anjara asany eo amin'ny fanekena. Zany hoe tokony ho antsaintsika mandrakariva ny ma izy azy ny tokony ho fiainana eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny mpiray firenena, eo anatrehan'ireo vahiny ary eo anatrehan'ireo firenena manodidina. Zany ange no ny antson'Andriamanitra antsika dia ny atonga antsika ho mpiray safidy aminy eo amin'ny asa izay ataontsika, ary zany no fivavahana izay katsahin'Andriamanitra avy amintsika tsiraray avy. Rehefa nahatoky ny vahoaka an'Andriamanitra teo amin'ny fifandraisana taminy dia nandrotsaka ny fitahiana Andriamanitra. Ary voalaza ny bokin'ny Deutéronomie fa ao amin'ny Deutéronomie 9:5 fa tany izay nananareo hoanina amin'ny fanaranam-po sady tsy hananjava-mahory akory ianao, zany no nampananten'Andriamanitra, fa azo fitahiana manina mbiampy ho amin'izany tany zany dia omby amanondro maro, volamena sy volafotsy, trano tsara tare. Zany hoe omena azy zany ireo arena eo amin'izao fiainana izao. Kanefa dia zavatra mety hitranga mihitsy ary ny tranga matetika teo amin'ny fanandraman'Israely ny fanadinoana izany fitahiana avy amin'Andriamanitra izany. Izao ny voalaza ao amin'ny Deutéronomie 9:5 ka ny 9:7. Deutéronomie 9:7. Fandrao hiavonavina ny fonao ka anao hoe adininao Jehova izay manome hery anao ahavory arena. Ry mpiara-mianatra namana, Andriamanitra mihitsy no mahafantatra tsara ny momba ny fiainantsika, fa mora manadino isika. Koa tiany raha dieny mbola tsy tonga izany fotoanany fanadinoana izany, mbola tsy enina ireo fitahiana izay natobany isika, dia efa hampahafantariny antsika ny mety ho toetra antsika dia ny avonavina sy anao hoe ny herin'ny tanako no nahavitako izao zavatra izao. Raha mijery ny fanafana ny vahoaka an'Andriamanitra avy any Egipta ihany koa isika dia isan'ny averimberiny soratra masina ary isan'izany ny apôstôly Paoly mamerina izany ny ahatsiarovantsika izay nataon'Andriamanitra ho antsika tamin'ny alalan'i Jesosy, ny namonjeny antsika tahaka ny namonjeny ny zanak'Israely ihany koa, fa rehefa ho avoaka avy tany amin'ny tany Egipta izy dia feno fahagagana ny fitondran'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Isan'izany ny fisokafan'ny ranomasina mena hanjary tany maina azo diavina. Isan'izany reo fiarovana maro samihafa tamin'ny menarana afo tany anefitra sy ny maingoka. Isan'izany ny tsy fisin-drano
isan'izany reo olana maro samihafa zay nitsedray ny vahoaka an'andriamanitra kanefa dia niditra antsehatra andriamanitra nanome zany vahaolana izany asainy ny soratra masina tsy aivitsika ihany koa fa oloko ho azy isika taloha avy tamin'ny jentilisa ny nantsoina ho am'izao larina izao koa aoka re mba ho ao am-potsika mandrakariva izany fahatserovana izany andriamanitra mihitsy no mampiasa an'ireo matoateny feno fiakana manao hoe azadinoina na ny hoe mahatsiarova na ny hoe tadidio mba tonga atsika tsy ho mpanadino ny fomba ny tantan'andriamanitra atsika ka ho sanatreny vava hanamavo ny anan'andriamanitra na niratsira azy ka ho latsaka amin'ny avinavina ny tompony hitahiry zany teny zany eo am-potsika ary anome antsika fahaiza mitadidy sy fanandramana mifandraika am'izay zany hoe ny lasa zay nahitantsika ny tsy nety sy ny lesoka mba amin'ny fahatsarana sy ny fahalebiazan'andriamanitra dia andrafitra ny fanapa-kevitra ho raisitsika androany sy amin'ny ho avy rehetra ary dia ahita fahombiazantsika am'izay ho an'andriamanitra irery ny voninahitra andeha hiaraka hivavaka isika misaotra tompo tsara ho noho ny tombontsoa zay nomenao anay androany nahafahanay nandray ny teninao ary nampatsiahivanao anay fa tsy tokony anadino velively ny lasa zay anatsoana lesona izahay ampio zahay mba hitadidy ny fomba ny tantananao ny vahoakanao tamin'ny lasa ary indrindraindrindra tamin'ny alalan'ny fanandramanay manokana ny tantananao ny fiainanay ka tsy ho adinonay fa ianao no mpamorona anay sady mpanavotra anay tsy ho adinonay ihany koa fa ianao dia nanavotra anay tamin'ny alalan'ny sambo fiara raha namefika n'ity zao tontolo zao ty nitondradrano asainao tsahivana ihany koa ny namoana ny vahoakanao avy tany Egypta tamin'ny tanana mahery sy ny sandrana injitra ary asainao tsarovana ihany koa ny mahavy amin'ny jentilisanay kanefa namindrana foka dia afaka milahatra miaino ny teninao am'izao fotoana izao matoko sy mino zahay fa tsy ho adinonay zany fa atonga anay hoendry atonga anay hotrapananarana atonga anay anapa-kevitra araka ny tokony ho izy voninahitra anaranao amin'ny anaran' Jesosy amen tonga eo amin'ny fotoana sarobidy zay andraisantsika ny fanatitra sy anolorantsika izany ho fanohanana ny asa maneran-tany indray sika amin'ny alalan'ny fanatitra ny Sekoly Sabata koa araiso fifaliana sy tombontsoa ny mbola mahatratrantso anao am'izany andraikitra sy adidy lehibe izany andeha ity feokira ity no andraisantsika sy anolorantsika ny fanomezana mba ho fiarah-miasa amin'Andriamanitra ivavaka ho an'ny fanatitra ary sika misaotra tompo noho ny fitahina rehetra zay nataonao teo amin'ny fiainanay misaotra ihany koa noho ny nambolenao ny toetsain'ny lanitra de ny fahalalan-tanana sy ny fahafoizan-tena nahafahanay nanolotra ampahany tamin'izay nanaminana anay ho fanohanana izao asa fitoriana ny filazantsara izao fantatray fa kely izany raha ny fatrany nojerena tsy maefa nininina manoloana ny fidadasiky ny saha sy ny asa zay ampanaovinao kanefa tompo atolotray amin'ny fo amin'ny fitiavana izany koa raiso sy taio ary ampitomboy mba efa zay tandrify azy eo amin'ny zay nikendrenao azy fa amin'ny anaran' Jesosy no angatana izany vavaka izany amen mirary sosy fahirezana ary maneho fankasitrahana feno anao zahay mampita ihany koa ny firarentsosy ny manapitafa zay nampitondrain'ireo mpiara-miasa rehetra ny fandimby ny famometanana tetona ny totosa ny fandarana androany samotain'Andriamanitra isika ary manantena mbola eo nafinaritra amin'ny manaraka inay mianatra eo tongotrao